Inari topoko lasy topoko vavy ankasaratsika ny mpanao gazety no sirana son tondra an'izay fampahalalam-baovao zay tonga soa isika rehetra atao anatin'ity fandarana invité du jour ity ary ankasitrahana manokana ianao tsy misaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'izao alina izao vahintsika atao anatin'ny fandarana iresaka mahakasika ny raharaham-pirenena ny fitamintana raharaham-panjakana indrindra ary ny lafiny toekarenina sy ny sosialy ho amin'ity ality andrimatoa Razafy laza izy moa dia fantatra fa tantsaha akoatran'izay ihany koa dia izy no filohan'ny RCR na ny Rassemblement des citoyens responsables miara-manao tompoko ary manasanao androso raha tefitrano ary miara-manao tompoko ary misaotranao nanakinasai'ny fandarana eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity ality ary mbola tsy taranga raha toka miarabanao sy ny ankonanao ihany koa natratra ity taona vaovao 13 sy 14 taona zay mafimafy sady raha izay fitomboany tao anatin'ny herinandro zay no nahitantsika azy iverina fa hitondra sosany tsara ihany koa anao sy ny ankonanao miaraba tompoko misaotra nanaky ny fanasana ary miarabanao Gasikara miaraba ny voaka malagasy amin'ity takariva ity dia misaotra betsaka anareo eto amin'ny Real TV mifandraisana manararoatra ihany koa miarabanao tratra ny taona miaraba mivoaka malagasy miaraba antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao na eto an-toerana na any ivelany irariana Gasikara mba hitondra sosikevitra ho an'ny firenentsika ny fihaonantsika isianao eto androany ary araka mahazatra antsika dia bankatahako ty hira ty iarabako mivoaka malagasy zay afatra ampitaina ihany koa ho amin'izao fandarana izao tontolo tsy mananam-paharo tsy nisy ny birikatsika eto an-tany ny teto Gasikara ny tontolon'ny fahagola fihavanana no nanjaka fiaramonimbahoaka nahazo faka fa izay miantolo fahiny la ny tramanga fiaramonimbahoaka tsy nisy tomika le retsiny teto ny tanàna nadio na ny fahalemana malagasy ny saina sy nainy aina ny maolone izany no kiasy ny velona teto fahiny fiaramonimbahoaka tsy nisy tomika le retsiny teto ny tanàna nadio na ny fahalemana malagasy ny saina sy nainy aina ny maolone izany no kiasy ny velona teto fahiny fanandondona kosingabe sady tsy mba ny ambamba fa avy tena andava namotika niray tanàna de teraka teo fanjakana baroa ireo zay kelikely ray tsy mba nisy apaka tsy mba nisy atoraka ny lefa nanao taridosite niparitaka lafiny valo fiaramonina ny fandefitra letsiny nanjaka teto ireo ty filaminana nisy ntakateo nakasisiny malagasy ny saina sy nainy aina ny maolone izany no kiasy foko 80 fiaramonina ny fandefitra letsiny nanjaka teto ireo ty filaminana nisy ntakateo nakasisiny malagasy ny saina sy nainy aina ny maolone izany no kiasy foko 80 rehefa tonga kosa ireo jolaintsambo rehefa nahatsapa ireo zavakanto teto avy de babo ka nanao ankera ny tontolon'ny Gasikara vozanakavokoa na ny toekarena na ny fiaramonina na ny toetsainy fereny malagasy ireo kolotsaina fahiny fiaramonina kora sy malezolezo no misy ankehitriny fiaramonina metisy tsy fantatsy zay ny pohirany
malagasy malalak'oza tena fiavigny efa resiny tsy hainy tontolo famitolona fiarahamonina korasy malezolezo no misy anketriny fiarahamonina metisy tsy fantatsy zay mitohirana ireo malagasy tsy malalak'oza tena fiavigny efa resiny tsy hainy tontolo famitolona malagasy todio ny tantarany tanananao a igaskarany tanazanao aza vela oraraka tany malagasy anao a omeo asiny arazambe anao a ry malagasy todio ny tantarany tanananao a igaskarany tanazanao aza vela oraraka tany malagasy anao a omeo asiny arazambe anao a meu asne tata peanawa o meu asne peanawa o meu asne ireo nana beanawa ya iny ilay hira izay nisoratany Raoga tontolony Gasikara misy ataontsika hoe lesona ve sa afatra tianao kamiendrina ho ampitaina atao anatin'izay tonkidray version laza politika ny atao Gasikara ny atao hoe politika dia miainga amina idéologie fa tsy hoe programa fiarahamonina tiana ho apetraka no tanjona amina politika fa tsy hoe fotodrafitrasa tiana ho atao zany hoe ile fiarahamonina eritreretina ho apetraka atsy aoriana atsy no voizinay ao anatin'iny ireny satria nangatahanay tamin'ny tompony izy iny ny tompony tsy manao politika fa tsara le tonkira dia niangavianay taminy hoe ndao mba voizinay ty tonkira ty ametrana ao anatin'ny fiarahamonina malagasy hoe ohatr'izao nge le fiarahamonina nisy teto dia zao ny fiarahamonina overitsika eto amin'ny alalan'le fanovana rafitra efa nivoizina teto hatramin'izay iny ary mino fa tsy isoviana amintsika intsony raha ilaza raza Ferson ataontsika hoe filohan'ny rassemblement des citoyens responsable anao fa eo ihany koa ma efa candidat ho filoham-pirenenanao mampanao politika ihany koa satria ny fandarantsika dia tena hozaraiko roa ny voalohany aloha anao karazana asa costave iny razantsika anazy sy ny mety ho impact amin'ny tranga misy zao ary ny tapany faharoa tena izay vahaolana hoentinao hoentinareo ho an'ny firenena izay satria ny tanjon'ny fandarantsika dia hoe ndao hitondra vahaolantsika tsy hijanona ho ady hevitra intsony vahaolana azo tanterahana zay le hoe faisable réalisable andriamatoa raza version laza ny zavatra misy aloha ny fandarantsika farany teto ny antso izay nataonao an'ny filohan'ny république ny amin'ny hoe ravao ny amin'ny teny mera-pirenena tamin'izany fotoana izany izay ifana moa ananana ny filohan'ny république hitantsika nitsanganisy teto amin'ny firenena tamin'ny faraparan'ny taona iny ny motion de censure izay noetan'ireo solomboka 10 ho fanesorana ny prime ministre ny gouvernement mihitsy raha ny marimarina kokoa manoloana ny tranga maro samihafa nitsidika ity 320 araka ny nambaraka teo fa mafapanina vao malomalo hitatsika ireny hitsanga tany atoliara fatongavany filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana tany antoerana somary mafimafy ny fifandranana teo amin'ny vahoaka mpanarady ny mpitandro ny filaminana hitatsika ihany koa fa efa mandeha ihany koa ny feo fa mikasa ny hoavy eto Madagasikara ny filoham-pirenena teo aloha ery rajonary mampianina samy efa mamoka ny force avokoa zany ireo mety entité na antoko politique maro samihafa inona ny tiako atongavana raha io paysage politique resahantsika io vele natahoranao ka natonganao amin'ny teny hoe ravao ny anteny mera-pirenena androany mbola tazominao ve zany sa efa dila efa tara raha mandray an'izany initiative na fanapaha-kevitra zany ny filohan'ny république André Rajoelina misy mihaino vetsika Gasikara aloha le vahoaka ngefa leo ny tena mijery ny commentaire ny olona nefa leo mijery any miakatreto isan'andro firy moa ny olona miakatreto tsy mitondra vahaolana ozy ny olona fa firy moa zay manam-pahaizana niakatra teo zay ary raha ilazaraza version hoarina amin'ireo olona niakatra teto lavitra ngeza ny lazaraza version zany raha hoarina amin'izany professeur Ralson Roger zany ohatra nanao constat teto
tsy any apaladiana kory aza misy ana tompona andraikitra mpampianatra eny amin'ny université lavitra nge zany Lazare Zafiarson zany raha hoarinao am'zany professeur Raymond Ranjeva zany niakatra teto tsy comparable ozy ny vazaha lavitra be zany Lazare Zafiarson zany raha hoarinao am'zany général Makavelo zany niakatra teto nanao constat teto hoe mikisaka makany anaty lavaka le firenena niala iny ny gouverneur amin'ny banque centrale zany gouverneur banque centrale zany gasikara any ambony tsy takamaso zany raha hoarina amin'ny toerana misy ana dia izy ao ambony ao no miteny hoe ry misy loza ho avy dia za aty ambany ity zany misalasala hoe mandainga le gouverneur efa niala izy matoa izy mahita hoe tokony hiala dia matazana lozy izy zay raha ny teny zany agasikara tsy naminany hoe raha vao ny parlementa monsieur le président fa hiteraka problème ho anao satria tsisy intérêt politique etsony io raha ny configuration le parlementa amintsika miteny zao efa nivadika taminazy daholo ny député ny matoa voangana lay sony 5% raha nova gouvernement izy dia mazava be fa mitady article 54 ao anatin'ny constitution zay majorité any parlementa no manolotra lay premier ministre nefa efa tsy anana an'izay zavatra zay noho izany voafatotra izy fa raha tokony afaka nanao gouvernementa farany izy dia tokony esorina aloha ny parlementa mba hahafahana ny ala ny article 54 noho izany taraiky izy zany zao nefa ny environnement efa miova ny tontolo politika efa miova makany amin'ny fanomanana amin'ny fifidianana dikan'izay na iakavizy na iakavanana fa arak'ilay resahana moa hoe dinamika ny analyse resahantsika fa tsy zavatra hoe nijanona eo iny efa taraiky izy ka na andravan'io izy na tsy andravan'io izy tsy mahavaha olana antsony zany gasikara ka nasanatra izy nefa olo mbo fidy ihany koa reo parlementaire reo ny fandravana zany hoe hitondra apaisement ihany koa any amin'ny circonscription na lany tsirairay avy matoa Lazare Zafiarson eny ekena fa efa tara politika ny atao gasikara azony atao any resaka tamin'ilay parlementa azony atao any manaraka an'ireo député reo hoe ianao ve mbola ankasitran'olona any amin'ny faritra misy anao azo ataony zany gasikara dia mamoaka statistique ianao dia rehefa hitanao le izy hoe mitombona le fanapahan-kevitra ao amin'ny alalan'ny statistique dia raha izany le fanapahan-kevitra io hoe tsisy sentiment zany politika gasikara zay azo stable le firenena no atao dia zay ampandrosan'le firenena ny atao fa tsy hoe miaraka tsika isanao azafady gasikara fa raha ianao anaty gouvernementako rehefa hitako hoe manao kototo mandika lalàna député tratra mivarotra hazo zany ange efa imazy ratsy ho an'ny député manao zavatra tsy mety rehetrarehetra nisy député ny fandaka tamina maire tany Ambilobe nisy député sikotra orona tany Adego nisy député nahitantsika scandale rehetrarehetra nivarotra hazo teo Tananarivo nisy député tany amin'ny faritra sasany tsy tany saika eto lizy gasikara fa be loatra efa leo raha teo ny sofina mihaino an'lizy zany olona zany ve niteneninao hoe voafidim-bahoaka dia mbola ambadika zany olona zany ve le vahoaka ny fidy azy zay le apetraka andray mandeha fanontaniana ka raha ohatra ka mijery zany tsika androany efa tsy any amin'ny filoham-pirenena ntsony ve maro anisa raha intaratry ny motion de censure iny inona ary mety ho impact an'izany any amin'ny avenir politique an'izao fitondran'izao indrindra ny filoham-pirenena ka le olona manao anazy mihitsy zany gasikara nefa nanao sony an'le motion de censure ao anatiny zany ny filohan'ny parlementa matoa nanaiky ny zavatra io dia efa mbola niny ve tsika fa ho ambadika amin'ireo matorajoelona reo olona reo mandrak'androany na dia ny fampiatsoana azy fotsiny teny amin'ny arena azy amin'ny maha olon-dehibe an'ireo olona reo olon-dehibe nge reo gasikara reo tsy zazakely tsy hoe député nitoananao izy dia azonao tenenina hoe raha tsy zatsy député nareo non tsy ohatr' zany fanaovana politika gasikara fanaovana politika dia hoe miaraka tsika isianao tsy miankina amin'ny amina ny avenir politique anao dia ny anahy koa tsy miankina aminao fa samy manao ny tsara tsika dia miaraka fa raha manao ny ratsy ianao dia esoriko ary raha manao ny ratsy dia esorinao fa tsy hoe zany lehibe anareo nga misy patron politique io ny tsy entreprise fa idéologie le idéologie ary moa tsy misy ao anatina ny toko zany moa ny lacune misy eto na ny fahabangana misy eto amin'ity firenena ity ka raha fa tsisy idéologie dia normal raha ohatra ka antoko avy amin'ny deuxième république membre avy any no mivadika mako amin'ny troisième république dia mivadika mako amin'ny quatrième république dia mikisaka satria tsisy idéologie nge ny politique eto gasikara averina andray mandeha zany fa
tamin'ny fitondrana teo alohany eo ny ministra milatsaka, filoham-pirenena milatsaka, ny prime ministre milatsaka, ny président parlementa miara milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Dia amin'ny eritreritra tsy miankatra ve rehefa manao conseil de gouvernement zany reo olona reo, dia izy rehetrarehetra samy miomana ilatsaka. Dia inona zany conseil de gouvernement anjary amin'izany zavatra zany. Dia tsy mianatra akory ve anao za ministra ao, ianao filoham-pirenena, za ministra anao, zany hoe nofidianao za hanatanteraka mission. Dia aveo za mitsangana anohitra anao hifaninana aminao tsy politika ny anara zany gasikara. Ary matoa ianao miala, na iza miala ao anatin'le gouvernement ifanohitra amin'le président, dia ny président koa tsy nanana idéologie. Zany hoe izy rehetrarehetra tao zany tsy idéologie daholo fa nalefa fotsiny le raharam-pirenena zany dia fonctionnement natao teo natao izay nampidina le raharam-pirenena nialatra moa mandeha raha teo ny scandale be dia be nge teto gasikara ho tany tsika eto fe zany fa efa tsy politika ny atao eto gasikara fa mivoaka malagasy moa mbola variana mbola mety amintsika malagasy izy atao akory ozy fitenena idirantsika ny andraikitsy ny vahoaka aveo fa efa mandeha ny resaka amin'izao andriamatoa razafiaso milaza misimisy aza milaza fa io faraparan'ny herinandro io mieritreritra anova ny gouvernement ny filoham-pirenena tsy fantatra moa na changement de gouvernement na remaniement ny trangy eo tsy vaholana ihany koa tsy vaholana tsony ihany koa ve zany zavatra zany androany na dia iny ary ny antenimera zany efa tsy rava fanovana gouvernement vaholana ve efa ela le gasikara ny resantsika an'izany le olona nahita fianarana angamba sisy hoany mety mino n'izany hoe fanovana gouvernement no manala Madagasikara amin'izao faoriny zao amintsika miteny zao gasikara iarahantsika malala ny problème na trésorerie ny fanjakana resa-bola ny resaka 70% ny client en banque des fonctionnaires efa tsy voalohany karama fonctionnaire 50% nireo client ny banque reo dia ananany banque trosa avokoa ny fonctionnaire zany hoe vao tsy mandoa vola fotsiny amin'ny farany volana zao ny gouvernement tsy maloha vola nizaniza gouvernement mipetraka eo tsy hoe mampidy-bola akory ny anaran'le olona miditra eo fa vao tsy maloha karama fotsiny io dia débiteur daholo ny compte fonctionnaire any amin'ny banque primaire rehetra anao démission daholo zany directeur amin'ny banque primaire rehetra ary raha vao débiteur daholo ny compte fonctionnaire ny banque primaire dia ny rapport n'le banque any amin'ny fo be misy anazy satria ireo banque reo dia banque avy any ivelany ary ireo banque reo capitaux public zany hoe banque mpanjakana avy any ivelany zany hoe le fanjakana avy any ivelany koa voadona le fidiram-bola tsy misy eto toerana dia anerelitsika le fanjakana any ivelany rehefa aveo dia hiala ho azy ireo banque reo dia hiteraka crise hafa indray mitoy zay maha système anio gasikara karaha sanatrika tsy tanteraka tokoa zany fandavam-bola ny karama mampiasa fanjakana zany dia manova inona amin'izay le gouvernement gasikara manova zavatra ve le gouvernement mampiakatra an'ireo set fiscale atsika ve ny fanovana gouvernement mampiakatra ny crédibilité atsika vis-à-vis ny communauté internationale ve ny fanovana gouvernement satria ny recette na avy ato anatiny na avy any ivelany mampiakatra recette fe zany gasikara raha ohatra ka mbola hanendry directeur de cabinet hanendry secrétaire général mbola hanendry ny staff ray manontolo ny cabinet ray manontolo dia andeha ny décret ministériel rehetrarehetra ny décret avy any amin'ny gouvernement hoe ianona indray no tenena ry dia ianona indray no tenena ry dia ao anatin'ny telo volana indray aloha mbola mametraka fotsiny staff indray ny gouvernement vaovao mahandro telo volana avy mivoaka malagasy tsy hinan-kanina apetraka amin'ny fantanena ny lafiny ataontsika hoe politique raha nanao introduction teo andriamatoa lazafiaso laza nisy an'ireny tranga tany toliary reny moa maly zao mieritreritra ny hoavy ny filoha teo aloha eratsonary mampianina raha lay contexte mihitsiny mety ahina ve nisy na crise vaovao indrindra fa ny crise politique aloha ao anatin'izao zavatra misy zao eo amin'ny lafiny politique mihitsy ny resako tsika gasikara tsy resaka finoana na amin'ny resaka ia fa analyse no ataontsika voalany andriamatoa rajoelina dia niteny mba azonareo jereny zany nampiasa Facebook fa tsisy fifidianana ho amin'ny 2023 efa niarahantsika ny malala nge ny élection 2013 nametrahana le nini dia niverina le izy tamin'ny 2018 dia lana andriamatoa rajoelina dia azo antoka zany fa hiverina indray mandeha le crise 2023 io izy rahantsika mahita eo prévisible be zany ka
ka tsotsotra fotsiny atao amin'izany dia mahitatsika miaraka amin'ny indicateur économique anontany eo angeny économiste rehetra zavy moa dia mahay ny ren'olona ny teny teto misy chargé de mission président zany teny teto économiste tsy azo ampitaina amin'izany olona zany ange zagasikara raha fahaizany reny efa milaza hoe rozy ny professeur amin'ny économie efa milaza hoe rozy daholo ny témoin rehetra dia ianao ve dia hiteny fa raha misy crise économique eo dia tsy mivadika crise sociale automatique zany gasikara tsy mila nianatra avy fa mana intuition fotsiny dia matakatra hoe iroso ao anaty crise indray mivoaka malagasy rehefa tsy tapakevitra manaraka ny fanovana zay nyvohitsika teto hatramin'izay inona no anticipation an'izany zany androantsika miresaka eo mbola azo soroina ave zany ny élection ny gasikara voie démocratique izahay raha nyvoen'le fanovana ravitra teto za miresaka aminao zao za tsy démocrate à 100%. Itsika amin'ny teneny Amerika hatramin'izay hoe démocrate ny Amerikana non système politique américain nange tsy mametraka anao hifidy mivantana amin'ny filoham-pirenena ahoana moa gasikara raha olona mivarotra ny zanany ary anaty ala ary no ahafantatra izay filoham-pirenena tokony hofidiana fa tsy maintsy miditra antsika amina suffrage capacitaire na amin'ny alalan'ny capacité no hifidianan'ilay olona zany hoe ferana zany raha hifidy ianao dia eo amin'ny président fokotany eny ianao no mifidy na hatreo amin'ny conseil communal ihany ny azonao fidiana fa raha ohatra ka olona ary anaty niveau tena farany ambany iry no anakatra hoe ndao tsika hifidy filoham-pirenena dia misy candidat milaza itety Madagasikara gasikara zany mitondra firenena zany iny mamaky tableau de bord ny atao amin'izany dia maka décision mitondra avion iny mamaky tableau de bord fa tsy hoe mitondra firenena dia hitanao zao fa lany lasantsy dia lasa eny mivoaka mivadika manao pompiste alao mihitsy popiko anazy ato tsy zay no mitondra firenena ka tsy mila mivoaka n'le automobile avy ianao fa eo ihany ianao micommande pompiste hoe ampidimy lasantsy 10 litres dia mampiditra ny pompiste dia hitanao ny tableau de bordnao mamaly hoe mahatonga ana 50 km ty mitondra firenena gasikara tsy mitety firenena tsy hoe dia tety any fotony fa alain'ny mpangalatahaka le fanovany rafitra dia mieritreritra izy ireo fa fidinana any fotony no vahaolana non mitondra firenena mamaky tableau de bord mahay macroéconomie ianao mahay finance publique ianao mahay resaka secteur financier ianao mahay secteur maro ianao dia mahay mamaky tableau de bord ianao resaka tableau de bord olona tokony mianatra zany mazava be zany gasikara mazava be zany be secteur raha vao ny président de république na ny candidat ho filoham-pirenena no mandeha mitety faritra midina any amin'ny base dia mieritreritra haka ny hevitra ny vahoaka tsy tableau de bord ny anara zany gasikara efa fantrika zany mila mitandrina antsika amin'ity ray mitoraka ity fa tsy any amin'ny vahoaka ary amin'ny base ery niveau 90% antsika latsaka CEPE dia any ianao no eritreritra haka hevitra hitondrana ny Madagasikara hoe nieno feonareo za haka ny hevitra reo za ty za hanavitra anareo tsy azo n'le olana izy andresaka zany marimarina kokoa omenao vola nga izy za manko gasikara efa candidat nidina tany amin'ny fotony tokoa za tao anatin'ny propagande mampivory ao anatina sala anankiray resy lahatra izy ireo rehefa tao amin'ny fiteny atakarany azy le programme fa vao miala ao dia tonga ny candidat anankiray mitondra t-shirt mitondra kaskety mitondra elo ary mitondra vola dia adinony zareo le resaka teo zany olona zany vi nantenaiko angalana indicateur hitondrako ny firenena raha vao candidat mitety faritra averiko ndray mandeha raha vao candidat mitety faritra dia efa tsy mahay sahady ny tokony atao eto Madagasikara eto ambolona tabatra eto gasikara atao mitondra firenena tsy indraindray ianao vao midina terrain amin'ny resaka contrôle sisa fa misy tableau de bord eo raha miditra ao anaty avion ianao dia maromaro ny tableau de bord ao ary raha misy indicateur anankiray miclinote fotsiny ao dia tokony efa maka décision ianao fa maninona mirehitra ny témoin menaka amin'izay fotoan'izay ianao no miteny hoe iza ny responsable ny menaka dia micontacte ianao hoe iza ny direction générale miandraikitra ny famatsiana vary famatsiana menaka famatsiana zao dia telefona eo dia rehefa maty témoin io zay ianao vao mangina
ay réglé le témoin aty misaotra anareo any am-base zay ny atao hoe mitondra firenena Gasikara fa tsy mitety amin'ny Madagasikara mandeha maka ny hevitra le vahoaka efa mivarotra ny zanany tsy mila laina zany Gasikara mamano statistique ianao dia vao mijery ianao hoe taux de pauvreté 90% dia tsy mila midina terrain intsony ianao fa efa fantatra fa olona mahantra daholo ny fanena aminao any vao mijery fotsiny ianao hoe indicateur macroéconomique inflation plus de 10% dia efa mahafantatra ianao hoe miakatra vidim-piainana an'izany misy mesure tokony ho raisina inona ny mesure macroéconomique raisinao vao mijery ianao ny indicateur maro samihafa dia fantatra tsy mila mihetsika eo anao fa raha ny président reny mila mitety any Madagasikara ka tsy maintsy mijery any fotony dia mila mandao bary dia mila miazakazaka mitety any Madagasikara mihaino feo vahoaka dia mihaino fitarainany vahoaka on n'a pas le temps Gasikara Madagasikara ke ngeza be la France mbola kely noho itsika efa nahita ny filoham-pirenena frantsay avy ianao nitety any la France efa nahita ny Joe Biden avy ianao filoham-pirenena amerikanina nitety any Amerika efa nahita an'ireo olona reo avy ianao nitokana fotodrafitrasa tsy manam-potoana amin'izany Gasikara zany filoham-pirenena indicateur no vakiako dia mametraka olona ama fa rehefa tsy maty io indicateur dia soroko le olona vao fotsiny indicateur zay ny fantatro vao le problème dia anjarako mametraka olona fa zay ny atao hoe mitondra firenena midélégué pouvoir ianao mamindra iraka ianao dia rehefa tsy capable ny iraka ao dia mety etra miverina any aminao ny responsabilité fa tsy ianao dia hilatsaka dia andao bary na ianao ny hilatsaka icontrôler ny zavatra rehetrarehetra misy any hoe mijalonareo ato tsy anjaranao zany ka indicateur vakina rehefa filoham-pirenena tsy mahay mamaky indicateur dia aza milatsaka fa tsy ny fitetezana Madagasikara averiko le mandeha fa raha olona mieritreritra nitety Madagasikara dia olona tsy mahay mamaky indicateur zany fa vao mivoaka potsiny ny indicateur avoakany FMI ohatra cadrage macroéconomique vao mivoaka ny indicateur de pauvreté avoaka ny Banque mondiale vao mivoaka ny indicateur financier opération globale trésor avoaka ny trésor vao mivoaka ny indicateur avoaka ny stat ny démographie dia fantatro daholo hoe zao ny tokony mitondrana ny firenena ity zany hainao mampiaraka andreo indicateur rehetrarehetra reo misy trokevitra ohatr'izao Lazara Verson hoe théorie ambony latabatra andresanao zany ny mpitondra mijery tableau de bord izy ianao fa eo ihany koa le hoe réalité mila mahay sy mahafantatra ny any fotony sasala ahoana indray no andraisanao an'izay zany satria zay matetika ny olona ho annareo zay avalam-pianarany tony reo olona avy any ampitan-dranomasina tonga eto Madagasikara lasa théorie ambony latabatra fa tena tsy mahay an'le tena sur terrain zany raha ohatra ka tsorona ahoana indray ny andraisanao an'izay zany amin'ny olona tsy mipetraka teto ka mazany resaka zany no mitombona zany hoe Gasikara teto dia mbola tsy niala teto dia miaina ao anaty fiarahamonina malagasy tantsaha mahita ny fidiram-bola ny tantsaha amin'izay 10,000 isan'andro mahafantatra ny fahorian'ny malagasy mahita ny route nationale rehetra potika mahafantatra ny repirenena mivoaka mahafantatra ny corruption rehetra eto Madagasikara mahafantatra ny fonctionnement ny administration malagasy mahafantatra ny coopération miaraka amin'ny communauté internationale réalité inona ny tadiavanao fatarina mihoatra an'ireo Gasikara fa tsy ny manam-pahaizana rehetra kory ny tsy mahalala ny réalité fa manaiky efa misy tsy mahalala ny réalité satria tsy mipetraka teto izy zany nge no mahatonga lalàna antsika mipetraka hoe olona mipetraka teto mahalala ny réalité fa tsy hoe ho avy indray ny candidat rehetrarehetra satria tsy maintsy mamenao le 6 mois de résidence eto Madagasikara mipetraka any an-dafy izy mandritra ny 5 taona nanao an'izany daholo ange reo filoha reo na filohantsika ankehitriny azy nga hoe mipetraka teto nandritra ny fotoana tsy nahafilo azy any izy mipetraka mandritra ny 5 taona akaikaiky ny fifidianana midina eto izy dia zao rery voaka malagasy tiavy ihany le olona avy any ivelany nga izy nalala ny fahorianao teo itsika eny malala ny fahoriantsika eto izy moa tsy mahalala hoe mahanatrosa amina le olona ary izany tsy fantatra hoe rina nanako-trosa za zao mitrosa amin'olona satria za sahirana le olona koa mitrosa amina satria le olona sahirana dia mifampiresaka eo zay tena raharaha ty fiainana ity dia samy comprendre hoe sarotra le fiainana ka ny olona tsy nalala ny réalité teto anjaranao misafidy vérifier daholo izy ny olona mipetraka teto zanga moa mana nationalité sa mipetraka any ivelany raha ohatra ka misy amin'izay aminao Gasikara ndao jerena ny an-tranoko dia jereo mahalala ny réalité eto sa
tsy malala ny réalité fa tsy hoe akaiky fifidianana de midina ndray amondy mihinana mofo gasy eny atsena de miteny hoe mitsofoka elakelatrano hoe mijery ny zava-misy nga mila jerena ny zava-misy kasikara tsy hitanao io rano be onosy io firy-taona ny petrahan'ny rano eo rehefa avy ny orana tsy hitanao io ny ministera rehetrarehetra potika ny trano ministera rehetra potika daholo zany ve de mila jerena de mofo gasy hoe gasikara no andresena lahatra voaka malagasy faly be zay fa mba mihinana mofo gasy le kandida or voaka malagasy sakafotsika ngely le mofo gasy de mahafaly anao ve le olona raha mihinana mofo gasy inona njara ndraiky tsy ny vahoaka manoloana an'izay pratika politika tantarainy lazalaza fiarison zay raha misy zany afatra tianao ampitaina amin'ny malagasy ho avy ny fifidianana fifidianana tsika io inona ny lesona tokony tsoany ny vahoaka lasan'olona fa mandatsa foana gasikara rehefa miteny an'izany hoe rehefa tsy fidolany anatra ianao de aza mampianatra zanaka fa tsy hitako zay nanina ampianaranao ny zanakao nefa ny patron le zanakao ataonao olona tsy nianatra efa fanambanina ny vola laninao sady aloha zay fa ro manarak'izay zay le anton'le hira teo gasikara tsika moa ve andre zao tontolo zao no ananganatsika fiarahamonina vanina azotsika tsangana zany gasikara fa za koa nefa misy fotoana tsy mametsiany avoaka malagasy satria efa latsaka ambany loatra le izy gasikara adevitra be moa no hoe mivarotra zanaka sa tsy mivarotra zanaka indray nitaritina tsy mitombona zany eny ary de lazay fa tsisy mivarotra zazavarira koa teto eny ary de lazay fa tsisy mivarotra maso koa teto eny ary de lazay fa tsisy nanapa-do koa teto namidy ny lohan'olona fa amby zareo zany le mivarotra zanaka velona ihany no atao hoe problème dikan'izay efa latsaka ambany loatra gasikara le vahoaka itsika no mila mametraka fitondrana zay ny zako anao teo hoe raha démocratie io tsy a 100% raha ilazaraza fiarison teneninao mila miverina kely tsika manao mixage ny aristocratie sy ny démocratie zany hoe mitady sika olo-kendry anangana rafitra hitatanatsika n'le firenena fa raha io démocratie pure io suffrage universel direct no antenaitsika de azagaga ianao gasikara raha ianao zay malala ny tokony atao ny mitovy lanja ny vatinao am'le olona mpivarotena zay tsy fidinao anazy le izy fa fidiny eo zay mividy anazy de azo vidina 2 ny vatony azoko vidina 2 ny vatinao gasikara efa tsy mitovy tsony zany le maha olombelona mila récupérer tsika gasikara re olona reo zay ny mahatokana miteny hoe anangana rafitra tsika tsy maintsy miverina kely amin'ny aristocratie tsika io ny azavaina foana hoe telo ihany système politique misy de monarchie olo tokana no mitondra olo tokana no manapaka olo tokana no misafidy zay tokony atao ao anatin'le firenena efa ny alantsika iny gasikara raha ny tokony ho izy ny ala tamin'ny monarchie tsika de niditra tao amin'ny aristocratie zany hoe olo-kendry le meilleur ozy ny vazaha reo no mitambatra ny tantana an'ilay firenena fa itsika tsy nandalo aneo fa ny tany ivelany nandalo aristocratie de rehefa nivadika daholo ndray le olo-kendry lasa ny tombotsoa manokana no jereny de zay va mipotra ny atao hoe démocratie satria efa tonga saina le vahoaka itsika tsy nandalo le aristocratie fa ny tsambikina tonga de anakany am'le vahoaka zay mbola tsy tonga saina zany hoe tsy afaka eritreretranao avy firenena mihitsy io vahoaka io raha tsy mandalo n'lay aristocratie tsika itsika nefa tsy ahita hoe 100% tsika de aristocratie satria ivadika oligarchie ndray iny ka lasa tombotson'olombitsy ndray notrandrahany fa be deabe ny modèle azo alaina tahaka andrafetana an'le rafitra etreretana itatanana Madagasikara atongavana am'le fiarahamonina andresahana teo hoe ity ny fiarahamonina mety amintsika ka raha itsika mieritreritra démocratie directe de efa zay teneniko anao zay hoe ny résultat en démocratie directe amina contexte misy atsika am'izao de guerre civile ary zay natonga ny aventure chaotique de la démocratie taty Afrika tsisy ny réussir mihitsy ny afrikanina tao anatin'ny démocratie satria le vahoaka tsy mbola tonga saina maromarina kokoa zany raha raisina amin'ny fianakaviana le izy misy ray aman-dreny teo de raha ny tokony ho izy ny beazina aloha le zaza de napakarina tsikelikely no fahefana zay izy vo afaka ny safidy fa maty tampoka zany le ray aman-dreny de nadalàn'le piraitapo am'le ray aman-dreny tonga de nomena an'le zaza le fahefana
dia namidiny daholo namiditsika daholo nge norinasa-panjakana rehetra dia zay le hoe aventure chaotique de la démocratie taty Afrika tany Congo nidoboka tamin'ny andro Mobutu Sese Seko KO ny afarany tany Congo Brazzaville koa nidoboka tany Côte d'Ivoire tany Niger tany Nigeria taty Kenya taty Zimbabwe taty Zambie tany Afrika Atsimo rehetrarehetra zany tsisy ny réussir atao anatin'le démocratie satria brusque loatra ny ampitany le fahefana any amin'le olona tsy mahalala ny tokony ataony no izay mila miverina antsika mitady aloha olona conscient zay le rassemblement des citoyens responsables mifanaraka amin'io anarana io ihany nanaovana izy hoe mitady ny citoyen responsable io zay dia ny azo ny vahoaka atao amin'ny suffrage direct dia mifidy an'le olon-kendry aseho ihany ny azony atao satria atreo ihany no fantany hoe iabany ihany na eto tanàna eto mba azona iantoka fa raha any amin'ny faritra ambany vohitra any na eto tanàna rery fotsiny aza ka any ambany tanàna any tsy malala ninninona amin'izay fitantanana raharam-panjakana ny olona eo akaiky anazy eo mifantany atreo ny fifidianana azony atao dia anangana atsika fanjakana mixte autorité mixte ampifangaroantsika le démocratie pure sy le aristocratie fa zay ny lalany voantsika amin'izao crise zao mba tsy verimberina le crise ka miteny ianao hoe ny filoteo aloha tonga tany toliara dia raha tsika malala fa tonga dia bonitolo nio ny afarana io gasikary satria fa mahita olona maromaro zany momba na ny azo antoka zany bonitolo ny afarana io ary ny démocratie directe raha vahoaka inconscient tsy malala ny tokony ataony dia fampiasana force zany no azo atao dia miomana zany tsika vahoaka malagasy tsy sanatry topoko mirary loza analyse ny anay fa resaka fahefana andresahana ka alefanao démocratie directe io amin'ny niveau de conscience misy eto iady atrantsika zay le guerre civile resahanao zay le guerre civile tsy azotsika ialany io gasikara tahaka ny tenenako hoe raha vao io parlemanta io fa animbanao hoe andriamatofilo dia io izy fa nanimba anazy le parlemanta raha ohatra moa ka vaovanareo le izy zany fa diso ny zavatra ny anaranay gasikara dia atao hoana fa nandiso daholo ny mpampianatra anay rehetrarehetra tany amin'ny université atao akory ny tontolony fitantana mbola mpanjakana na ny finance publique ihany koa somary angatako constant kely aminao idirantsika mihitsy nzay vaolan'izay rehefa avy eo aza matahotra fa anisy miteraka ady hevitra kely ho an'ny olona hoe lojika ave zany hoe firenena anankiray toa ny Madagasikara tsy manam-bola zany tsony ny fanjakana andoavana ny karaha mampiasa mpanjakana lojika ave zany ataontsika hoe firenena anankiray potika daholy ny lalana na farafaratsy na ny route nationale fotsiny ara ho aminy mo hitako ihany ny fampitambavao zay noentin'ny ministère ny asa vaventiny amin'ny hoe any amin'ny fahadimy folo volana febroary any ho amboarina ny lalam-pirenena faharosiny maro samihafa lojika ave zany ataontsika hoe makavola anatina DTS zany ohatry ny ahoany zany ataontsika hoe fitamitana mbola mpanjakana nefa nisy ny atao hoe loi des finances ny fidina le mécanisme ao anatiny zany mihitsy ngambany no tiako hazavainao sy ampifantarinao amin'ny voaka malagasy androany indrindra fa hoe Madagasikara en cessation de paiement zany sous tutelle ny FMI zany inona ny mahatonga an'izany taizany lesoka tamin'izany nisy politika ampitantanana tsy nety ve tao raha mba tena hoe azonao hazavaina mihitsy ny tompoka oharitsika amin'ny tokantrano aloha le izy gasikara dia miakatra tsikelikely tsika loatsika ve ny ray mpianakaviana tsy mahita vola amana ny zanany mahaloatsika azy dia na izy tsy miasa na izy mamolava mahazo vola ihany izy fa laliny amin'ny zavatra fa ny vola dia tsisy sakafo ny ankizy na izy tsy mahita vola mihitsiny roa ny fidiram-bola fanjakana vola avy atao anatiny vola avy any ivelany rehefa mamolava ianao dia tsy matoky ianao ny avy any ivelany ianao hoe ampisambotra olona mamolava tsy hiditra amin'izany communauté internationale ary raha ohatra ka ny avy atao anatiny ianao tsy manazy zany loi de finance vao nanomboka angeny taony dia efa nyteniny tany amin'ny présidence hoe ametraka plan Marshall 1000 milliards dia avy eo izy nyteny hoe apiditra bus indray ateorina 1000 bus ny bus anankiray 1 milliard zany hoe le 1000 milliards tonga dia lasa an'le bus daholo sady tsy tonga le bus
le milimiara tsy hita zay nisy azy ka anga ohatra zany mitondra firenena Gasikara tsy hoe nisy plan Marshall tany aloha tany de hoe mety eto Madagasikara no foany angamba mani général Marshall maheno an'izany resaka zany hoe 40 milliards de dollars angena navotana any Europe tao aorianan'ny guerre deuxième guerre mondiale de nenao 1000 milliards ariary de misy tikanina zay 1000 milliards de alainao ny alarale ranga efa maty any mba hampisy lanja kokoa nefa ny 50 000 milliards ny budgetnao FMG dikan'izany tsisy dikan'izany 1000 milliards zany fa ro manarak'izay loi du finance mihitsiny ny tsy voaja daholo ny orthodoxie financière fomba famoaham-bola ny ordonnateur rehetrarehetra tsy manaraka ntsony satria misy interventionnisme be dia be ataon'le fanjakana ary misy marché de gré à gré be dia be ataon'le fanjakana iny le averiko foana hoe ny fanjakana rehefa manao fotodrafitrasa nefa tsy manana travaux publics de panera zay izy azavaiko se Gasikara fa mbola be dia be n'olona faly amin'ny fotodrafitrasa ny fanjakana dia mampanantena anao lalana ohatra na anao hôpitaly manara-penitra izy nefa tsy manana travaux publics maromarina kokoa ny patron no miteny aminazy hoe manamboary ianao hôpitaly izy le patron zay nanao anazy tamin'ny fifidianana zany angeny mahatonga anay tsy manaiky andray vola alohan'ny angalana fanjakana fa aleonay miandro fahatongavan-tsaina ny olona ka raha ohatra ny patron nanome vola anazy de hoy izy ny patron hoe menao marché za rehefa avy eo eny ary ozy alaitsika ny volam-panjakana io marché io de menao na io marché io na ilain'ny vahoaka na tsy ilain'ny vahoaka le fotodrafitrasa dia tsy maintsy ataonao ty de misy ministra miresaka amin'ny patron izy de ny patron mahana portable be deabe ohatra telefôniny io tablety de rehefa tonga amin'ny fanjakana izy de inona ny ataony mizara tablety de raha Madagasikara de amin'izay fotoana zay na ohatrina vidy le tablety de avoaka amin'ny volam-panjakana iny manome satisfaction an'ilay partenaire izy na patron io na partenaire zay fomba ilazana anazy fa misy fifandraisany eo zany ary raha ohatra ka filohan'ny république izy dia miteny hoe za anao hôpitaly manara-penitra tsisy ilanay an'izany hôpitaly manara-penitra zany andray matao filoha na paracetamol ary tsy azonay ao anatiny de tsisy ilanay an'izany fa satria izy nanao engagement amin'le patron dia tsy maintsy mena amin'ny patron marché dia mivoaka avy any amin'ny volam-panjakana le izy andoavana amin'ny volan'le patron de atao forcer le hôpitaly de tsisy consentement na fankatoavana avy amin'le vahoaka hoe ilainay sa tsy ilainay mijery enquête commune fotsiny ianao Gasikara zay le tableau de bord resahako mijery enquête commune fotsiny ianao de mahalala hoe mila hôpitaly ny gasy tsy mila satria ny taux de consultation any amin'ny hôpitaly de latsaky ny 20% raha mijery ianao ny enquête commune tsy manantona hôpitaly zany ny gasy raha marary satria ny gasy tsy mino eo aretiny io fa misavy ny andraisany iny io raha izay noho izany tsy mila hôpitaly izy de nefa terenao asiana hôpitaly eo firy ny tsena tsy misy mampiasa eto Madagasikara ny terena fotsiny hoe financement bailleur de fonds io de mipetraka fotsiny le tsena amintsika amin'ny teny zao firy ny tsena tsy misy mampiasa firy ny hôpitaly tsy misy dokotera firy ny EPP tsy misy mpampianatra satria ny forcena le izy mbola tsy vonona amin'izany le olona varotra loaka aloha mamaiky anazy Gasikara araha zany amin'ny toerany varotra loaka aloha mamaiky anahy ataovy zay nananay sakafo zay aloha mamaiky anay ka manera le fanjakana amin'izay lafiny zay ary raha manera izy de voatery izy mandika ny orthodoxie financière satria avy eo zany izy mamoaka vola tsy ara-dalàna atongavana amin'ilay infrastructure de tsy ara-dalàna voaka vola de mampitandrina ny bailleur de fonds fa manina ny foananareo ny fonds d'entretien routier de gaka avetsika raha potika daholo ny lalana de mampitandrina ny mpamatsy vola hoe tsy azonareo foanana io foanana io dikan'izay maty ny confiance mpamatsy vola fa raha manarak'izay efa fantatry n'olona koa fa manao abus daholo ny olona rehetra mpomba fanjakana satria opérateur ianao ka tsy mahazoazo ny fanjakana zany hoe tonga any andray matofy lohatra nefa ianao tsy mandray anjara amin'ny cérémonie ohatra hoe tonga fotodrafitrasa izy de angatahany nisy an'izany anketeto hoe gouverneur mandeha mitety ny opérateur hoe mila vola andraisana amin'ny filoham-pirenena eto vao tsy mamela opérateur de anaty liste noire tsy mahazo marché tsony rehefa tsy mahazo marché iny dia miena ny recette fiscale satria iny olona iny mandohetra
le olona tsy mandohetra ry zany a satria patronao io iny mahazo le financement fa le olona mandohetra normal rehetrarehetra hatramin'izay a tsy afaka mandohetra tsony de miaina ny recette fiscale vola miditra avy ato anatiny io de mamalina fanontanianao za foana ny confiance ary ivelany miaina vola miditra avy ato anatiny tokony anambola avy le fanjakana maty le crédibilité kasikara tikan'izay a normal atsika raha ohatra ka tsy manambola tsy mandeha amin'ny izy tokony izy fitantanambola mpanjakana dia miala daholo ny partenaire rehetrarehetra statistique angeo agasikara nyjerena makany amin'ny banky ianao a manao retrait daholo milliardaire amintsika amin'teny zao matavatra crise financière makany amin'ny intérieur ianao a jereo ny statistique de renouvellement na passeport migonfle statistique de renouvellement na passeport oaiza reo olona reo misy environnement atahorana eto de manavo passeport daholo ny olona satria mahafantatra hoe hiditra ao anaty crise tsika dana avakio statistique ka rehefa tsy hamaky tableau de bord ianareo olona nianatra manodidina ny filoham-pirenena de ianareo mandroboka anazy satria izy tokoa ve moa hamaky tableau de bord zay nge le tenenina hoe tsy maninana olona tsy nianatra ary fandrianam-ponimerina ho tsy nianatra de mazaka firenena fa ngatsika nga mbola Napoléon nga no mitondra hoe any a Frantsa fa nga mbola ia daholo mpanjaka ny ivelany any nga ny any mbola mijanona amin'izany efa niovany any de mila miova koa ny aty mila miakatra koa ny voan'le mpitondra aty a manaraka le environnement sy le évolution any ivelany noho izany raha ianao zao ve ny asaiko miditra ao anaty hélicoptère de ny pilotenao a mahana CEPE fa ianao no atao conseiller anoro anazy ny fomba iangian'le hélicoptère hiditra ao anaty hélicoptère avy anao gasikara reo milaza azo manam-pahaizana miditra ao anaty hélicoptère hoentin'ny olona tsy mahay mitondra hélicoptère anao safidy de ho faty miaraka aminazy eo ianao zany ka atao ahoana fa safidiny ianao iny fa za gasikara tsy anaiky ampidirina ao anaty hélicoptère zany raha tsy hitako ny attestation na certificat na diplôme ahafahana manamarina fa pilote marina ianao mazava tsara misy liana somary voadingana kely ka manazavainao kely le inona matsy mety an'ilay ataontsika hoe degré agréé amin'ny resaka marché public io somary tsy azony vahoaka kely misy appel d'offre daholo ny marché public gasikara zany hoe rehefa anao activité ny fanjakana anamboatra hôpitaly izy ohatra dia miantso n'izay olona mahay manamboatra hôpitaly rehetra izy hoe avianareo zay mahay manamboatra hôpitaly a de omeo anay ny prix fa ity ny zavatra tiany ovitaina de mifaninana reo olona reo a de zay prix azo ny fanjakana ekena sady tsara no mora no raisy ny fanjakana misy comité an'izany a mandinika any amin'ny marché public rehetrarehetra tsy manaraka zay tsy ny fanjakana misy am'izao fa reo gouverneur reo no mahazo marché reo olona ao anaty fanjakana ihany a no mahazo marché a fa tsy afaka miditra tsony ny opérateur tsotra dia zay no mahatonga le recette fiscale atsika miamtotongana satria reo gouverneur reo koa tsy andohetra ao anatin'le izy de mivera am'le fanontanianao teo hoe tsy mety ve le maka vola re am'le DTS sy ny rehetrarehetra be de be nanazavan'izany teto gasikara ary averiko ndray mandeha fa tsy sanga ny Lazare Ferson tsy lohany amin'ny resaka économie mahay à peu près fotsiny a fa ny FMI a de mameno ny vola devise banque raha ohatra ka be loatra ny importation ataotsika satria zay ny politika ampanjakana rehefa tsy misy idéologie au lieu de mamokatra vary de manafatra vary be dia be izy de rehefa anafatra vary ianao a tsy ariary ny vidiananao vary fa tsy maintsy vola vahiny de lany ny vola vahiny réserve ao amin'ny banque centrale rehefa mitingilana be zany balance de paiement io zany hoe be loatra ny importation nao fa kely ny exportation nao de tsisy devise ao de mitsofoka ny FMI fa zay ny accord de Bretton Woods hoe ny FMI no mameno le balance ahafahanao a mividy zavatra ndray satria asiana vola devise ao zany ahafahanao manao importation ny problème nefa raha ampiasainao ny zavatra fa vola io vola io ohatra ny azo hidiana pétrole kitianao nefa vola io de inona zany hidianao pétrole raha afaka pitso satria anao tsy mamokatra pétrole io vola io na azonao anaovana importation ho amin'ny zavatra stratégique rehetra
raha vao milatsaka be ny devise afahana manao importation hoe importation 1 mois sisany eo na 1 semaine sisa de mazava zany fa tsy afaka nafatretany tsika afaka fotoana foy ka raha vao milatsaka be io de alerte satria raha vao mijanona ny importation satria anao tsy mamokatra de misy pénurie eto Madagasikara vao misy pénurie eo a de mivadika inflation de vao misy inflation eo a de mivadika crise sociale de mitoy ka rehefa safidy mifanjakana moa ny andika an'izany lalàna rehetrarehetra zany fa misy mahatonga natao akory lizy tsy nataonao ampiasaina amina investissement na budget kosa lizy fa misy natao aide budgétaire tsy azonao kitiana zany vola zany misy lalàna fehady zany Gasikara fa za tsy spécialiste am'izany fa averiko ndray mandeha zany gouverneur amin'ny banque centrale zany a ary ambony ary zany raha oharina milaza raza Ferson izy zany mpitily ao de izy mpitily no miteny hoe laza ialy eto fa ho rasy ty zavatra ty a de zany ndray digeste alao iakara koa fa no zany ohatrany tsy mahay raha za mbola tsy mahita izy efa mahita an'le loza ho avy eo de miteny ve tsika satria tsy salama izy nametram-pialana vao mainka loza satria tsy anatin'ny statut en banque centrale ny manolo gouverneur ao anatin'ny mandat anankiray akoatrany hoe mametraka ny vice gouverneur zany hoe ny filoham-pirenena sy ny ministre ny finance indray a no manitsaka lalàna voalohany na tsika mametsiny an'le gouverneur na tsika mametsiny an'ilay président de la république sy ny ministre ny finance mametsiny ny gouverneur tsika de adala avy zany izy matsizo zavatra ao de ala ary raha mametsiny ny président de la république tsika hoe andeo soloana ny gouverneur de manitsaka lalàna ny président de la république de raha manitsaka lalàna izy impiry izy zany nanitsaka lalàna tahaka ny fionana tamin'ny député ny tena marina na lay député aza tsy sahanao ampiasimantsiny satria efa somy anazy daholo ingy Gasikara dia zay a miandry an'le crise tsika tsy mirary loha zao a fa analyse ny anay eto miandry an'le crise tsika rehefa tsy anaiky vahaolana omen'olona no manina ho amin'izany fitondrana firenena zany ndray mava fotsiny aloha ianao resaka aloha hoe manitsaka lalàna miresaka ny BCM mantsy ianao teo sy ny gouverneur vaovaony amin'ny hoe manitsaka lalàna manao ahoana zany ny position an'ny bailleur par rapport an'izay trangatsika manoloana an'io resaka banque centrale ny Madagasikara io na de ny hoe vice gouverneur ary ny tokony andray toerana nefa eo am'izay le mécanisme zay manao ahoana mety réaction ny bailleur amitsika zany par rapport an'izay zavatra réaction bailleur nge réaction gouverneur mazava be zany ny bailleur ndray mbola any ambony lavitra ny gouverneur matazana an'le izy mazava ny zany réaction bailleur nefa mbola tsy nanao hevitra par rapport an'le nomination fotsiny aza nga izy afaka manao hevitra moa zany nge problème an'ity fitondrana ty any hevitra n'inona moa izy sa ve zao manao hevitra eto misy miaino manam-pahaizana rehetra manao hevitra eto fe misy miaino de efa fantatra olona avianao fa tsy miaino de mbola andihy andany andro anao hevitra aminao zafady Gasikara fa rehefa tsy miaino anao de mba mijanona koa fa raha sitrapoko Gasikara tsy mieritreritra niakatra eto fa isorako an'ireo olona manohana isorako an'ireo olona manotrona reo manampy be dia be natafakatra anay eto androany anatin'izany ianao sy ny Real TV farany satria hitondra vahaolantsika vous êtes président zay le tapany faharoa resako rehefa avy eo mantsy mivirina foana eto amin'ny firenena ty le resaka compte offshore ty resaka népotisme ty resaka monopole évasion fiscale ary tena memafy mihitsy ny hoe tsy voahaja tsony ny loi de l'offre et du demande tsy misy tsony libre concurrence libre échange eto Madagasikara ny rapatriement de devise de efa tsy tamiteraka tsony zany fa samy manao zay tiana atao ahoana anarisanao zany rehetrarehetra environnement zany Gasikara zay le climat des investissements zay le takiny rehetrarehetra hoe amboary ny climat aminareo ny environnement aminareo de ho avy zay ampiasa volany fa raha dahalo daholo no manodidinao dahalo no mitondro maka rendez-vous amin'ny président de la république ianao mila mandovola manodidina anazy ianao amin'ny mieritreritra andeha hanampy an'le firenena mieritreritra ny anao investissement hanampy an'le vahoaka andeha hanatitra fanampiana ianao ho amin'le olona sahirana terenao hoe tsy maintsy andalo any amin'ny BNGRC fa ahoana ny terenao
za hoe manakanjo sy pataloha zaraiko amin'ny manitra dia ho ateriko any amin'ny BNGRC dia BNGRC avy eo no miteny hoe tsy mivarotra zaza le olona fa napetrany any amin'ny havany le izy mba mipetrahanareo amin'le ray aman-dreny le zaza re tompoko aminareo zany tsy mampaninanareo ny zanakareo apetraka any amin'ny havanareo satria tsy vitanareo dia sahiteninareo fa tsy mivarojanaka amin'ny filazan'izany dia miaro an'izany ny directeur miaro an'izany tompona andraikitra ao amin'ny BNGRC ka raha ohatran'izany ny environnement eto hoe olona nianatra ianao nandala école nationale d'administration dia mpitondra fivavahana no tohananao nefa ny administration égale neutralité principe numéro 1 neutralité vis-à-vis ny religion neutralité vis-à-vis ny ethnie neutralité vis-à-vis ny rehetrarehetra ny administration nefa ianao tonga dia manatandasa dia isy olona ho avy eto Madagasikara iara-iasa amintsika nefa ianao no manapaka ny fiaraha-miasa hoe tonga avy nareo mpiara-miasa nisy olona teto tonga teto ny resaka tamiko hoe zay mba te iara-iasa amin'ny filoham-pirenena président efa taloha zany fa tsy zao fa ny miditra ao aminazy mandoa vola ry amin'ny anina votafiditra any amin'ny filoham-pirenena zay mba te hamatsy rano any ivelany dia mandoa vola zany nareo rehefa te hamatsy rano za ve ozy anampy an'le vahoaka dia za ndrena zay nareo mandoa vola ny adalanao fa mitovy aminah koa ianao za ko nge adaly dia nandany andro re mitety Madagasikara ty dia nanazava tamin'ny vahoaka izao tiako nivoahantsika dia misy maromaro zay ny adala tsy fantatra anao nao anatiny fa adalana ny fijerin'ny fiarahamonina an'izany satria zay tsy tia vola mila minambary fotsiny zay intelo isan'andro dia ampy anay zay dia mianatra ny zanakay dia ampy anay zay fa tsy mitadiny ninny zay fitondram-panjakana ange Gasikara rehefa nanapaka ny vola ohatra hoe directeur général ny miakatra hoe alao tapahana daholo any ambonimbony rehetrarehetra fa reo efa mangalatra daholo zany re zao mandro zareo dia misy directeur général ny ministère any tonga manantona hoe président laza za ngesy anatin'le mangalatra fa hoana ny tapahana ny karamako fa zareo nefa zatra mangalatra za hatramin'izay nisako tao mbola tsy ary nangalatra dia victime zany za tsy mba nangalatra vomafy ianao zany fa mitovy any tsika tahoana fa sika tsy mahay mangalatra dia tsika tsy afaka nilatsaka ho mpangalatra tamintampoka eo satria zay ndre zao man'le mpitondra efa mahay mangalatra daholo reo ambonimbony reo fa alao le karama madinika sisa nomena fa le ambony efa mangalatra daholo efa manaiky any zany zareo le environnement dia azagagy ianao népotisme azagagy ianao le environnement rehetrarehetra lazainao teo hitany avy any ivelany lalandikateur eo firy volana ianao vao mahita mavita amin'ny régulariser taratasina tany firy volana ianao vao afaka manana accès teto aminao teto amin'ity toerako ty ny chargé de mission ny présidence mbola tsy neo anao ozy tamin'ny président de la république quelle mission inona zany le mission nankinina taminy iza napiditra anazy chargé de mission za niraka anao any etsena fa tsy mbola fantatra ao akory ny hoe iza le mpaniraka ary inona le iraka zay le environnement misy zay mahatokany amin'ny teny hoe rafitra io système io verrouillé ao anatin'ny système io andre matorajoelona manatsafidy izy te hivoaka normal ao anatiny moa izy hivoaka ny varavarambe mena anazy ny vahaolana tahaka ny tenenana hoe raha vao le parlemanta eko anazy ny vahaolana ka za nge tsy fahavalana amin'ilay matorajoelona ny anay rafitra ny problème anay zay koa tsy mifahavalo amin'ny andriamatoa marika ravalo manana tahaka ny tenenako amin'ny président régional mampianina tamin'ny androny 20 avril 2018 ny teny tao amin'ny TV plus Madagasikara tamin'izany fotoana zany andriamatoa filoha midina ambanimbany ianao fa eroso anaty ady antranontsika dia nanaiky andriamatoa régional mampianina tamin'izany dia nandeha le 21 avril dia nidina ny filoham-pirenena tamina dialogue dia nifaranana mialoha ny mandahany zay zao nandrasako amin'ny président Rajoelina afaka hidina ve izy mazava tsara mihitsiny vous êtes président Lazare Zafiarson tsy maintsy andresantsika zany rehetrarehetra zany ohatry ny mitsaby ihany tsy maintsy misy diagnostika aloha mangataka an'ilay ordonnance androany mangataka an'ilay fanafody androany Lazare Zafiarson tsy lay manao analyse tsony zany le andrasaka eto fa le Lazare Zafiarson filoham-pirenena raha teo aminao toerany filoham-pirenena androany tsika miresaka 13
janoary 2024 inona ny vahaolana ho an'ny Madagasikara aloha akaiky indrindra androany amahanana io vahoaka mandoarika amin'ny tany io aloha ray sy ny vahaolana lavitra izaka tokoka zaraiko telo ihany le izy Gasikara le toerana filoham-pirenena aloha tsy mora ary tsy zavatra iriny izany Gasikara fa andraikitra izany zay raha manao an'ity politika ty dia fandraisana andraikitra fa sao dia misy mieritreritra indray hoe teo firoa lazarazafiarso tamana tompoka anaty alany mandry ambony ahy maitso tsy manana ia tsy manana tebiteby na kely aza ny sakafo fa kosa mijeran'ireo olona sahirana mijery ny fahorian'ny voaka malagasy mijery ny insécurité mijery ny environnement politique mijery ny zavatra misy eto fiakarany vidim-piainana efa 3 arivo ny kilomivary dia tsy maintsy mandray andraikitra izay ara-toekarena ara-politika ara-sosialy ny vahaolana omeko anao satria rafitra eo tsy maintsy averintsika aloha le environnement politique ahitana filaminana mitodika amin'Andriamatoa président Andry Nirina Rajoelina Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana Andriamatoa filoha Hery Rajaonarymampianina misy olona momba anareo dia misy olona mankahala anareo misy olona tia anareo dia misy olona tsy tia anareo efa nitondry anareo reo raha miverina eo Andriamatoa Ravalomanana dia fantatra fa reo olona nanongana azy tamin'ny 2009 dia hitondra faisana araka ny eritreritra izy ireo tsy zany miteny izany ary matahotra ny olona sao dia malifaty Andriamatoa Marc Ravalomanana raha Andriamatoa Rajoelina no mijanona eo dia tsy anaiky moramora koa Andriamatoa Marc Ravalomanana satria efa fantatra fa tsy misy zavatra mandeha eto amin'izao firenena izao raha Andriamatoa Rajaonarymampianana no miverina eo dia aza adino fa kandidana Andriamatoa Rajoelina izy fa nivadika mifandray tamin'Andriamatoa Ravalomanana indray taty aoriana atsangako ny Haut Conseil des chefs d'État filan-kevitra ambony ny filoham-panjakana ametrahako an'ireo filoha teo aloha an'olon-tsaina na ao anatina environnement politique paisible na ahitana fandriampahalemana zany hoe anangana rafitra itsika dia io rafitra io misy sampana maromaro ary sampana ao anatin'io rafitra ataontsika hoe Haut Conseil des sages io ny Haut Conseil des chefs d'État zay misy an'ireo filoha teo aloha ka iangaviko ianareo tompoko marina mety ho lany ianareo tsy maninona zany raha ohatra ka milatsaka eo fa tsy ny fahalan'inareo ny zava-dehibe fa ny voantsika ao anaty krizy mipetraha re tompoko ianareo ray aman-dreny fa efa samy mitondra avy ianareo reo avelao hovaitsika le rafitra raha ohatra moa nareo ka tsy mahay manetry tena fa fiangaviana ihany ana amin'ny mahafilohan'ny republikana araka ny fanontaniany Gasikara amin'ny mahafilohan'ny republikana miangavy anareo tompoko midira anareo ao anatin'ny Haut Conseil des chefs d'État an'olon-tsainanay ianareo dia ampangino ny ampoponareo dia teneno ny mpombanareo fa azo atao ny mandevitra ho amin'ny tombontsoa ambony ny firenena fa raha ohatra moa nareo tsy aneo fahendrena fa aneo rapport de force mahana force ianareo satria efa nitondra avy nareo reo ka ampiady an'le vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny démocratie directe moa ny tanjonareo atao akory fa efa zay ny tanjona tsisy azotsika sakana an'izay atsoka ianareo reo anetry tena dia hipetraka ao anatin'io institution vaovao io an'olon-tsaina ahy hifampitantanatsika efatra amin'ny rahalahy amin'ny fetim-pirenena manaraka zay ho faritatsika amin'ny alalan'ny fampihavanam-pirenena zay ho ataotsika satria anao fampihavanam-pirenena Gasikara fampihavanam-pirenena amerenako ndray ny eo ambony latabatra ny resaka fiaviana sy ny resaka famboniana be dia be matsy ny resaka mandeha amintsika amin'ny teny izao miverina foana izy ireo fa kaiky krizy Madagasikara resaka fiaviana ray dia ny resaka hoe zay ambony firazanana averiko ambony latabatra io Gasikara satria za miteny dia sady tsy averiny tsy avery ny sady tsy any ambony ny tsy any ambany fa mieritreritra ny andamina firenena ary tsy ny andany ianareo mpitona fivavahana mikisa ianareo moramora fa état neutre no hipetraka eo aza mieritreritra nareo ahita ny lazarazafiarson naiza veriko ndray mandeha naiza amonjy fitampivavahana
fa aloha zasiny Andriamanitra sy izay inoko no miresaka fa kosa ny direction des affaires direction générale des affaires culturelles na ny talen'ny fiadidiana ny finoana no ifandray aminareo dia avela malalaka ny olona rehetrarehetra anaraka ny finoany fa tsy hiady any amin'ny Facebook hoe ny anareo dia voly ny anay Andriamanitra fa ny fanjakana dia tsy azo anaovana fitaom-pivavahana na any amin'ny braom-panjakana na any amin'ny camp militaire fa mipetraka ho neutre ny fivavahana ny neutre ny fanjakana amin'ny fitondrako manaraka eo ianao no mametraka anao présidente Gasikara dia teneko ny zavatra ho ataoko mikisaka zany nareo mpitondra fivavahana hoe atao ambavaka le firenena araka ny finoanareo avy fa sarotra nidirantsika ao anatina religion matona metraka an'izany ny fanjakana rehetra tany aloha tany dia efa nisedra olana tamin'izany satria miteraka guerre foana resaka religion raha vao tonga amin'ny stade hoe ny anay Andriamanitra ny de voly dia dikan'izay élimination dikan'izay ka ny fanjakana dia mipetraka ho neutre manomboka amin'ny fitondrako tafapetrako ny conseil misy fiainana baiboly misy an'ilay fivondrona veka maneho hevitra momba ny raharaham-pirenena afaka maneho hevitra tsara ny veka afaka maneho hevitra mitondra fivavahana afaka manoro hevitra mitondra fivavahana fa fotsiny ny fitondra fanjakana no tsy mahazo miandany hoe hivavaka ary za amin'ny krismasy na hivavaka ary za satria amin'izay fotoan'izay misy volam-panjakana miditra anatin'ilay fiangonana azo lazaina ankolaka zany hoe mampandroso ankolaka n'ilay fiangonana ilay filoham-pirenena no izany tsy azo atao zany fa ny fianianana azoko atao menina amin'ny baiboly raha inoko za le mianina fa tsy ianao azoko atao menina azoko atao menina amin'ny Coran raha silamo fa za le menina hoe anao an'ity za arak'izay finoko fa tsy hoe terenao za hoe tsy maintsy baiboly ao na tsy maintsy Coran ao satria état laïque tsika no izany tsy misy idiran'ny état laïque ny fianianako any amin'Andriamanitra ka nahitanao maso iny na tsy hitanao maso izy amin'ny afantaranao an'izany hoe minina any an-trano any dia maka baiboly na maka Coran za tsy midika n'inona iny fa amin'ny fihetsiko dia tsy ho hitanao naiza naiza za amin'ny resaka culte mipetraka ho ray aman-dreny dia manelanelana ary raha misy ady eo dia mametraka amin'ny fanjakana hoe fa mahatonga ny ady rehetrareto ohatra amin'izany ny tsekoron-drano dia misy mpanao politika tafiditra ao anaty fiangonana zany ny zavatra misy eto apetraka ny au conseil des sages au conseil des sages io misy rafitra 5 ao anatin'io fa ny anankiray amin'izay le au conseil des chefs d'état dia misy technocrate maro ao anatin'io misy manam-pahaizana maro ao anatin'io atolotry ny corps rehetrarehetra an'olon-tsainana ary misy olona avy any amin'ny faritra roa isaky ny région ho alaiko izay miainga avy any amin'ny fokotany mifidy makany amin'ny commune makany amin'ny district tonga any amin'ny région dia alaiko ireo an'olon-tsainana zay ny zavatra ataoko voalohany any amin'ny lafiny politika eo amin'ny lafiny parlementa zany zay fa ato amin'ny exécutif foanako ministère rehetra zay tsy mahana coefficient d'envergure 0,5 azavaiko akoatra ministère de souveraineté ny atao hoe ministère de souveraineté ny intérieur dia ny étranger affaires étrangères dia ny défense dia ny justice dia ny finance reo zany no tsy azoko foanana fa foanako zay tsy mahana solotena ny amin'ny district latsaky ny 90 zany hoe raha vao tsy présent any amin'ny district 90 anao satria misy 20 amin'ny 100 ny district eo raha vao tsy présent any amin'ny district 90 anao dia avadiko direction générale tahaka ny hoe inona le latsika ministère ny rano mila ministre ve no miteny hoe aza sotroanareo rano maloto any amin'ny robinet entsany zany Gasikara ministre ve mila miteny an'izany direction générale de l'eau no apetrako eo fa zany ministre ny rano zany tsy hitanao naiza naiza era Madagasikara ohatra na misy ary zany mpiasam-panjakana vitsy no hita ao anatin'izany misy ministère maromaro zany ao tsy hitanao naiza naiza tsy présent sur terrain ary raha angataka indicateur amin'ireo ministère reo dia mbola ingavy ministère hafa izy any amin'ny base zay izy vao mahazo indicateur mazava be fa ny ministère de l'éducation no présent indrindra any amin'ny faritra ministère ny santé no présent indrindra any amin'ny faritra reny ministère reny sisa no mijanona
zay manana présence plus de 50% amin'ny district. Amin'izay fotoan'izay miaina ny dépense publique. Rehefa miaina ny dépense publique dia miverina ny crédibilité tsika vis-à-vis ny communauté internationale. Ary moramora ny contrôle financier ary ny contrôle afahantsika manara-maso ny dépense publique rehefa ahenantsika ny structure ao anatin'ny fanjakana. Amin'izay lafin'izay moramora kokoa ny administration satria mavesatra loatra le administration avec ministère firy dia rehefa moramora alefahantsika ny administration amin'ny procédure rehetrarehetra. Ohatra resaka fananantany alefahantsika efa misy efa ndraisantsika teto zany gasikara alefahantsika reo rehetrarehetra reo dia avelantsika hifanina ny opérateur. Tsy misy mpanao politika mahazo manao opérateur na opérateur mahazo manao politika. Averiko indray mandeha tsy misy opérateur mahazo manao politika fa ho sakanako. Raha ohatra hiady moa zany tadiavinareo atao akory fa za tsy milady ho an'le firenena le Gasikara. Ataovy mifandrarana ataonareo arao ny lalàna dia mahazo mifaninana 100% ianareo za arbitre. Vao midikiditra amin'ny resaka politika nareo ka tia mihetrapetraka gouverneur any ambadimbadika any na mihetrapetraka olona any ambadimbadika any satria tianareo fehezina le tanàna. Zafady tsy anaiky an'izany za président araka mifangatanao Gasikara. Noho izany hipetraka ho arbitre amin'ny fanjakana amin'ny lafin'ny toe-karena, amin'ny lafin'ny sosialy dia mazava be fa rehefa vaovatsika lafin'ny politika petraka le rafitra politika, petraka ny idéologie tondratsika ny ekonomia dia tanatsika le toe-karena dia zay tsika mba mitsokato amin'ny lafin'ny sosialy, resaka éducation, resaka santé, raisiko ny transport public, raisy ny fanjakana ny transport public ho fitadiavam-bola satria na izy tsika hoe matoa le raim-pianakaviana tsy manam-bola dia na izy tsy miasa na izy mamilava. Iasa zany le raim-pianakaviana manomboka eto, iasa ny fanjakana. Ampidi-bola amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny transport public. Ary ny vola azo avy amin'ny transport public tahaka ny any ivelany rehetrarehetra dia entiko amatsiana lafin'ny sosialy. Ohatra amatsiana ny éducation. Le famatsiana éducation tsy hoe fanangana trano manara-penitra. Le fenitra tsy voafaritra akory hoe inona ny fenitra. Alohan'ny tenenana Gasikara inona ny atao manara-penitra dia mifaritana aloha ny inona ny atao hoe fenitra. Misy institution manaraka norme eto Madagasikara miverifie ny norme rehetrarehetra dia nandalo ny institution hoe vetsika ka afaka miteny fa manara-penitra le zavatra zafady io zavatra mirodana ho azy io. Noho izany tsy resaka manara-penitra le izy, minimum vital aloha no réglentsika voalohany. Zany hoe mila misakafo le mpianatra dia vatsiana kit scolaire izy dia amboarina tsikelikely ny trano fa ny décentralisation budgétaire no ataotsika omentsika confiance ny any amin'ny base hitantana an'ireo vola reo fa ny contrôle financier ny inspection générale zay eo ampelantanan'ny présidence no amafisiko. Zany hoe ny inspection no ataoko mafy dia mihodina zay rehetrarehetra zay. Mahavalo ny fanontanianao ve raha izaho le filoham-pirenena Gasikara. Ny farany fotsiny raha sitraka ao miteraka olana hatramin'ny repoblika faharoa no makatia ny resaka folo alin-da sy ny fanjakana, folo alin-da sy ny vahoaka ary ny folo alin-da sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana BDB ny enjeu makasika an'izany ny filoham-pirenena zay chef suprême ny folo alin-da manahoana raha lasa razavy arsan filoham-pirenena mba tsy sin'ny tsonony atao hoe herim-pamoretana, mba tsy sin'ny tsonony atao hoe miaro tombotsoa na mpanao politika sy olo-tokana na olombitsy fa mba andry fahalemana fe izay ihany koa ny vahoaka hatrany ambany ravinkazo atreto andrenivohitra. Eo angamba Gasikara mba samy teny mba tsara toerana raha izay ny tenenao mba afaka mamaly an'izay za. Mba avoa eo ny sariko rehefa vita ny émission za nitaritaritina ty Analakely. Raha merina an'iny amin'ny vahoaka zay hoento koa. Za ngamba tsara toerana indrindra eto Madagasikara za rery ny candidat
Nitaritaritana tahaka ny alika teo Analakely, nivoaka Le Monde zany a, nivoaka Canard enchaîné zany a, nivoaka CNN zany a, nivoaka tany amin'ny rapport ny droit de l'homme tany amin'ny États-Unis zany a, nivoaka tamin'ny gazety rehetra teto Madagasikara zany. Tsara toerana Madagasikara. Amerina voaka malagasy fa nitafika tsy natao iaro anahy. Aza arovanareo zany ahy. Ny haiko narovanareo fa raha ny fitondrako za tsy mila fiarovana. Ny ataoko no miaro anahy. Arovo ny haiko raha ohatra ka misy tady amono aho satria be dia be ny tombontso voakitika rehefa hanao ny marina tsika. Dany nareo miverina amin'ny kazerina, dia aza manao politika ianareo a, dia aza manao hevitra politika ianareo a, dia averintsika mandeha ara-dalàna ny fanomezana grady ianareo a, fa tsy misy hoe miditra RCR nareo a, na manao lokon'akanjo izay RCR tsy manana loko, na hoe tsy maintsy momba ny Lazara Fiarson nareo no. Nianatra Gasikara dia mahafantatra ny tokony ataoko. Tsy za no Andriamanitra reo, chef suprême de l'armée za, fa tsy patron de l'armée, c'est différent. Tsy afaka mibaiko anareo za akoatrany hoe état de guerre na manao déclaration de guerre amina firenena-kafa tsika. Zay aho vao mila anareo ibaiko ady, fa tsy hoe ilaiko ny tafika ampedivako amin'ny vahoaka malagasy. Karaha herim-pamoretana andresanao Gasikara, zavatra nianako zany. Mba angatahako izay sary zay Gasikara, fa zavatra nianako zany. Noho izany averina amin'ny toerana maizy azy ny tafika. Aza manao politika ianareo, aza miteny hoe miaro ny filoham-pirenena ianareo, fa ny filoham-pirenena dia napetraka amin'ny vahoaka, dika zay miaro ny vahoaka koa ianareo. Rehefa hita misy indikateur eo, raha tsy hoe tsy mahay mamaky tableau de bord koa nga ministre ny défense, fanontaniana mipetraka zany. Raha mahay mamaky tableau de bord ny ministre ny défense dia mahita ny rapport d'insécurité manerana Madagasikara. Faty olona faty olona roa, andro atoandro manafika Casse-Point eto Antananarivo renivohitra. Zay indicateur zay Gasikara dia ahafahana mandonda tabatra eo amin'ny président de la République, monsieur le président, tsy mandeha ty zavatra entinao ty, inona ny tokony atao. Rehefa tsy voavanao le izy a, mitadiava vahaolana, omeny proposition ianao a, fa ianao akory tsy ahongana. Ary zay ny angaviako amin'ny président Rajoelina. Tsy hoe mieritreritra ny hanongana président Rajoelina raha nangana ny au conseil des sages, tsy tompoko. Porte de sortie no omeko azy hoe azo atao monsieur le président miditra ao anatin'ny consensus araky ny lazan'ny mpanao gazety Matianina vahinao farany teto hoe Andriamatoa Andrianjato Vonson. Reny olona reny ve Gasikara? Reny fahaizany reny olona reny ve? Dia moditsika fanina fotsiny eto hoe tsisy mitombona ve zavatra tenenin'ny olona iny? Miditra consensus ika Gasikara. Ary zay nefa andresahana hatramin'izay a, fa io consensus io a na diso antsika hatramin'izay raha voentsika makany amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny dinika santatra ko nantom-pirenena, raha voentsika any amin'ny base le izy. Nefa raha vao démocratie directe ohatran'izay io a dia miteraka korotana foana. Ary le etaetan'le olona any tsy ho tanteraka mihitsiny, satria ahoana moa ny anangonanao etaetan'ny fokontany ho rédigenao anatina document tsy efa hita 1000 page ve tsika raha nao an'izay. Noho izany aza matahotra fa raha resaka tafika zany a, ajaiko ny fianarana vitan'ny miaramila. Za koa nianatra, za koa niara-nianatra tamin'ny CMIP zay tany amin'ny faculté a, dia tonga mamonjy cours mathématique sy physique any amin'ny faculté ny mpianatra CMIP. Mamonjy électron commun misy anay, dia minamana amina mpianatra CMIP a, efa général moa zareo amin'izao a, misy colonel efa misy généraly. Dia samy mahafantatra hoe nianatra zay. Dia ahoana moa ny eritreretanao Gasikara hoe reo olona reo dia hotereko hiborosy ny kiraroko. Nefa zay samy nianatra. Ary zay ny aporoseko foana. Ny olona tena amin'ny université rery no mahalala olona afaka mitantana firenena. Raha ohatra zaka tany amin'ny boaty ny environnement nisy anahy, rehefa tonga eo za dia mpitendry gitara no ataoko ministra, rehefa tonga eo za dia mpitendry batterie no ataoko ministra, rehefa tonga eo za dia pandi no ataoko ministra. Dia azonao ny résultat mivoaka avy eo fa tsara be ny publicité a, dia tsara be mihitsy ny mixage rehetrarehetra zay mivoaka eo. Fa tsy zay le firenena, tsy mitady production musicale ny firenena, fa vokatra ara-toe-karena ny tadiavina. Dikan'izay a, any amin'ny université dia misy filière maro. Manana namana za juriste,
mananamana satria reo ny environnement misy anay eo mananamana za ingénieur politique mananamana za filière isan-karazany zany hoe za raha hitondra firenena de efa azoko konina daholo hoe reto misy olona azo raisina hitondra firenena miaraka amiko de mazava be fa miankina am'izay ny résultat miankina am'le équipe za zay miakatreto tompoko zay moa fanontanian'olona matetika hoe laza mandeha rery tsy tompoko izahay no misafidy ny olona miaraka amiko no misafidy tsy reare tsy zay le mitondra firenena fa adity le izy fa raha mianao analy izy fa gasikaraka hiditra tsika ao anatin'le consensus tsika de ametraka le aristocratie mixé miaraka amin'ny démocratie tsika dia ho hitanao eo ny ekipa ary ianao efa mahafantatra an'izany fa misy olona intellectuel na vita fianarana hatrany ivelany miaraka amiko a fa tsy hoe laza rery no mitondra an'izao hevitra zao Lazare Zaferson tapitra ny fotoanantsika raha misy ary afatra fampitinana mety nisy hevitra tianao ampitaina kanefa tsy nanontaniky tato anatin'ny fandarana fotoana zao tompokary sotra be lehibe anao gasikara hiditra anaty krizy tsika atongotra ndra mandriky ngamba raha misy mihaino zao mety vaovao ihany le izy fa raha tsy misy mihaino zao de hiteny ndray ny olona ho avy ndray laza sy ny defieny eny tompoko mandany andro zay mitady any vahaolana io zay zavatra ny teny ankonao teo reny tsy nitsatotsatoana fa mijery zay indicateur any amin'ny intérieur mijery zay indicateur ary amin'ny stade mijery zay indicateur ary amin'ny affaires étrangères mijery zay indicateur ary amin'ny douane ary amin'ny impôt évasion fiscale any amin'ny impôt complément de passeport any amin'ny intérieur député ny débiteur ny compte ny fonctionnaire any amin'ny banky ny indicateur rehetrarehetra eo ampilatana hiditra anaty krizy tsika anao mitompoko safidy mitodika ihany aminareo filoham-pirenena efa nitondra raha ohatra moa ka sitrakareo nisy ny raha mandrika fa nitanako mbola tsy nandatsatra ty gasikara madio reto mbola nan'olona trosary aho zay ny prof za madio mbola tsy nangalatra vola ty na vola mpanjakana na ariary azy mbola tsy nakatan'olona na ray metatra kare azy raha misy olona nangalarako tany dia zay miakatreto de miteny eny hoe nangalary Lazare Zaferson taninay miaro ny an'olona aza ny ataoko manasa tanana gasikara na de madio aza ny tanako sasako reto natrea mivoaka malagasy ampy zay teny nataoko zay fa raha ohatra moa ka zay sitrakareo mba hampiosondra kokoa ny tananareo satria efa nisondrantsika 91 nisondrantsika 72 nisondrantsika 2002 nisondrantsika 2009 nisondrantsika 2018 zay raha rehetra zay mbola tsy ampy anareo fa mbola atao matevitevina kokoa izay parametra zay fotsiny no entina de nampidirina ao anatina modèle hoe firy maty 91 firy maty 2002 firy ny maty 2009 firy ny maty 2018 raha tsy niala andreo matoratra mampianina de teneniketo ny maty amin'ity taona ity raha latsaky ny telo alina eo ny sora atsika anzenary atsika fa ho faty matsiravina ny tranga eto rehefa tsy mahay manetry teny anareo averiko indray andre matora valimanana andre matora ajoelona andre matora ajoelna mampianina mankasitraka tompokolahy ho an'ny voaka malagasy mba vaomana ampomieritrehitra mankasitraka tompoko vavy manao mandram-piona ho amin'ny manaraka indray misaotra betsaka anao gasikara Zaferson Lazy tantsa filohan'ny RCR Rassemblement des citoyens responsable no vahintsika tamin'ny ity alina ity mankasitraka anao manokana tompoko ary misaotrany amin'ny fanekenao ny fanasana ary maniry mba hisy eny miresakitsika teto amin'ny fivirena manaraka eto efa mba misy résultat zany resadresaka zany mirasoanao sy ny ankonanao ihany koa misaotra indrindra tompoko misaotra tompoko isaonantsika rehetra tany tokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany ary tolomaso mamy ho antsika rehetra mametraka ny manapitafa ho aminarika indray ary tompoko lasy tompo vavy firoma tompoko
Chanel Maison de Beauté nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Hilo à Mistad.